Tongeto zahay amin'ny anaran'ny émergence de Madagascar tonga ihany koa ampionina ireo fanakaviana zay niara mivoina ary ampahery ihany koa ireo zay mbola maratra mba ho sitrana soamatsara. Marina tokoa zay satria izahay dia nivohy lalandava ary niady mafy mihitsy mba tsy ho tonga any amin'ny fivarotana tanindrazana ny lalàna momba ny ZDS ary etsanany koa tsy ho tonga any amin'ny fanandevozana ny malagasy fa nazavainay zay fa tsy androany akory no afahany amin'ny teny zay fa mbola isy ny fotoana ary efa iaraha malala koa fa efa niaro mafy ary soranay mihitsy ny député telo amin'ny fitopolo zay niady ary niaratra amin'ny farany mba tsy ho tonga amin'izay fivarotana tanindrazana sy andevozana amin'ny malagasy zay ao anatin'ny lalàna amin'ny feny ZDS iny izay atao amin'ny émergence de Madagascar. Zany moa dia tonga amin'izao toeran'izao zao tsika izay afahana miteny hoe tanteraka ny tolona ary manateny zay ary soa ihany koa fa tsy tanteraky ny lalàna indrindra amin'ilay article hoe 41 sy 51 tao anatin'ny lalàna ny ZDS. Fa izao zavatra trangadravatra zao dia malasa eritreritra, mampieritreritra ary mahatonga saina. Everina fa tsara ny ametrahana ny tena hoe anatra amin'izao zavatra zao na moralité. Inona moa ny anatra raisina? Ny anatra raisina dia voalohany aloha ny tsy fienoana ny vahoaka. Tsy mihaino ny vahoaka mitaky zay dia miteny hoe ny malagasy dia mitaky hatramin'ny 17 taona lasa zay 17 taona fa tsy nihainoana mihitsy izy ka avadika foana hoe rehefa mihetsika dia manonga-panjakana mitaky ny malagasy tompoko ary io ny feoany ary antenaina fa ho tanteraka amin'izay fitakiana. Ny anatra manaraka koa dia eto amin'ity fiainana ity dia misy ny sotoavina malagasy. Ny sotoavina malagasy dia matahotra ny tsiny, matahotra ny tody ary miaina ao anatin'izany fialatsiny sy ny tody zany mba tsy verena ny tody. Izany dia ao anatina sotoavina hoe fanadiovana mandrakariva mba tsy hiaran'izany tsiny sy tody zany. Eto dia anatra ihany koa satria rehefa namena lakile Andriamatoa Erajonarymampianina zay karazana tsodrano amena azy mba hoentina hamahana ny olana rehetra eto Madagasikara dia mivadika izy. Ary rehefa mivadika izy tsy mivadika tamin'ilay olona nanome azy tsodrano fa mivadika tamin'ny malagasy zay nanantena sy nanoana azy ka zao ny hafarany ny forceny ny lakile dia tapaka ny lakile dia tsisy itsony lay varavarana ivoahana. Ka izany dia manao antsoavy zay Andriamatoa filoha apetraka eto amin'izao fotoan'izao raha mihaino ianao ary raha hohaino anao ty tenin'ny émergence de Madagascar ty. Andriamatoa filoha Erajonarymampianina namena tsodrano ianao ary nivadika ny vahoaka nanolotra anao. Miantso anao izahay atao amin'ny émergence miala tsiny amin'ilay nanolotra anao ny lakile iny fa raha tsy zany iny dia ho tratra ny tody ary amin'izay fotoana izay dia tsy mety ao amin'ny firenena satria lasa resaka valifaty indray ny hafarany eto. Miala tsiny amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoha nanolotra an'iny voninahitra anao an'iny. Raha tsy zany dia mety ho ratsy indray ny tantara fa dia anatra iny rehefa afaka ny tsiny dia mizotra soamatsara sika ampindaminana makany amin'ny fifidianana manaraka. Izany hoe nareo amin'ny émergence Madagascar zany inona tokoa ny tena hoe takinareo amin'ny tsy mivantana amin'ny filoha Erajonarymampianina amin'izao fotoana izao? Mazava ho azy fa efa aminay raha ny tantara ny zohina hatramin'izay dadrisin'izay taona maro ny toloman'izay dia efa raha amin'izao fotoana izao raha jerena zany raha vakina le izy raha atao ny lecture dia efa vita Erajonarymampianina. Zany hoe vita zany fa hiditra amin'ny dingana manaraka tsika zao le dingana manaraka zao ny tokony ho jerena. Zany hoe hiditra amin'le hoe émergence amin'izay izy Madagasikara ao anatin'ny tena hoe tena izy le tena izy zany hoe tsy mivarotra tanindrazana tsy manandevy malagasy fa tena hoe izotra any amin'izany zone économique isian'ny tombontsoan'ny malagasy zany. Ankasitrahany ianao Andriamatoa Raoul John Rabona tonga teto amin'ny onjam-peo miara-manonja tamin'ity tolakandro ny alatsinainy fa efa 17 ny volana aprily 2024 sy 2024 ity. Misaotra anao nandray ary misaotra antsika rehetra teknisiana misaotra anao rehetra amin'izao andro lehibe izao misaotra tompoko. Misaotra malagasy ny henoko. Mankasitraka tompoko.